Toekarena ho sarotra ny fanarenana ary mbola lavitrezaka ny fiarenana. Fihinanana antibiotika be loatra mampanano sarotra ny fitsaboana. Vovonana firaisan-kina tsy hanaiky ny fikasana nembotra ny fifidianana. Alakamisy faha-efatra amby folo ny volana martsa taona 2024 miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa indray nao tanatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao manasanao mpanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Nampitombon'ny fanjakana ho 320 anisan'ny solomam-bahoaka eto Madagasikara raha nitatitra navoaka ny filan-kevitra minisitra omaly ny tombo ihany koa ny isan'ireo distrika anana solomam-bahoaka roa misy kajikajy politika hafahafa ambadika izany hoy ny mpitondra teny ny firaisan-kina tsy ampihembotra azy ireo anefa izany nanamafy moa iparaina Augusta fa tsy maintsy horakofana kandida ny firaisan-kina ireo distrika rehetra manirana ny Madagasikara. Yasina Andriamanala Simbola avatsara. Tsy ampiambitra ny vovonana firaisan-kina ny fampitomboana ny isan'ny solombavam-bahoaka ho 320 ho ny mpitondra teny ny vovonana firaisan-kina. Tapaka tao anatin'ny filan-kevitra minisitra omaly matsy fanampiana 12 ny isan'ireo distrika anana solombavam-bahoaka misa roa dia Ambatolampy, Betafo, Antsirabe voalohany, Ambalavao, Iosy, Tomasina faharoa, Mahanoro, Mandritsara, Betiko Atsimo, Amboasary Atsimo, Ambilobe ary Antala. Arak'izany dia hitombo 320 ny isan'ireo solombavam-bahoaka Madagasikara raha toa ka 120 izany amin'izao fotoana izao. Fantatra fa misy ambadika hafahafa izao fanapahan-kevitra tampoka no raisiny mpitondra fanjakana izao raha ny fahitany paraina Augusta azy. Tokony mbola voakana zareo tany alohan'ny 29 février tarabe izy io. Na zany moa dia fa tsy misy miatrika any zahay volany me firaisan-kina. Oko aloha azava tsara fa ny district ny anankiray any miampy. Anankiray any miampy fa ny district izay manana roa zao ny miampy fa ny nombre district nisy commission électorale toviany isan'izany lasa 120 any. Ka io nefa efa manana ny lista ihany zahay any satria agnatina district anankiray zany misy olo hoe efatra misy voalohany fa roa fa telo fa efatra sy misy ohatran'igny ihany moa ataony composition ihany tena mety amboarina tsara zany mba abebegny chance hoe satria fa misy anankiroa fa ny tena marina meo ange misy matahotra zalahy matahotra izy satria misy amin'ny toerana misy sasan'ireo zany atahory zalahy hoe sy azo izy raha anankiray fa noho zany zany de aleo osio anankiray mba misy mahazo izy mba misy mahazo maromaro ny exemple azo raisina amizany ange ohatrany Betiko regny Betiko Sud ary mahagaga amin'le fanomezany fanomezana an'le district fizarana district zany manakara zany hoe 47 commune zany commune misy any manakara io nefa io tsy mba nizarainy natao ohatrany ambovomeo hoe mba nisy natao anankiroa le district ka misy fatahorany ihany no ohatrany Ambilobe ohatra hatrany me Antala io ataova anankiroa io fa sao de miala magneto ny fitondrana misy zavatra ohatran'izay zany io misy paipaika politika io manina hoe 310 000 aparina 310 000 de anankiray mban'igny de ambon'igny de anankiroa de misy paipaika daholo zany satria zany na 311 000 zany de mety efa mahazo anankiroa izy efa maro nefa tokony hahazo an'izay ane raha ny tena marina fa misy an'izay paipaika tahorany sao de anankiray ihany no tafiditra eo. Na eo aza nefa io kajikajy ny mpitondra fanjakana io dia tsy ampiambitra ny vovonana firaisan-kina izany. Tsy maintsy andray anjara amin'ny fifidianana ny vovonana. Zay moa fa vonona agny efa mivory zahay amin'ny semaine igny amin'ny début de semaine eo dia mahita hoe ino indray ny stratégie raisiny fa tsy de mova firy ange le izy tsy de mova firy le satria district anankiray any raha tsy de hoe mamoaka district hafa dreko izy amina conseil kaba zay mety efa tsy mety tsony zay satria efa nivoaka nisy le député lasa 163 izy de io koa zany mba ibloqueny koa hoe mimpanohitra mba sazahoana an'le hoe majorité na 2/3 raha misy zavatra tokony atao afara satria amin'ny 100 mahery agny zao 109 agny ny 2/3 raha misy zavatra atao satria politique natao tsy misy mieritreritra n'le zavatra rehetrarehetra fa nazana zany manay
de référendum ty momba ny fazakana zay anao de arianao franao kosa le sy tianao zao zavatra zao misy zao fa hoe mba tianao iova ity firenena ty de me raha aty aminay aty amin'ny firaisan-kina aty na mpanao politique zany na ny base zany de zay mo ataonay anio ka mety ho voadobla koa izy mampiditro anio so de tsy mahazo ndreo sy fa lasa podrondregna na ny mpanotra. Fantatra fa ireo distrika manana ponina mihoatra ny iray alina sy telo hetsy dia manana solombavambahoaka roa avy ary solombavambahoaka iray avy kosa ho an'ireo distrika manana ponina latsaka io sahalany isa io. Fa mandeha ny feo amin'izao fotoana izao fa mety hembotra ny datim-pifidianana solombavambahoaka izay efa napetraka ny governemanta sy ny seny fa ho ataony 2020 meo avy izao. Ho an'ny vovonana firaisan-kina dia ny mpitondra ihany hanominy manaparitaka io resaka io mba ampiraviravin-tanana ny vahoaka malagasy sy ireo kandida avy amin'ny fanoherana. Tsy tokony haino izay resabe mandeha araka izany ny rehetra fa tokony homana ho amin'ny fifidianana. Iasin'Andria amin'ny lala simbola ava-tsara trany. Ny olompitondra no miny manaparitaka ny resabe miely amin'izao fotoana izao fa mety hiembotra indray ny fifidianana solombavambahoaka kasaina tao amin'ny 2020 meo avy izao hoy Paraina Auguste mpitondra teny ny vovonana firaisan-kina. Fitaka izany mba hiraviravin-tanana ny malagasy kanefa irisony ihany ny fifidianana. Zaho de tsy mino an'io hembotra zany fa te hamitapolo koa izy zany zay anao tonga de varimbareny de maninona moa zany hoe tsy miesikesika solo hoe magnategna am'izay nefa tonga de ataony ihany io fa za sy de mino an'izany fa resaka daholo zany fa ary zareo avany mandefa an'izay tsao zay am'izay olo de miraviravin-tana fa sarosarotro any hanemorana an'io fividana efa mandeha ary sy mety ho anay de tsy mety aminay zany fa vonona hay zao de alefaso am'izay ny fividana maro aloha fa misy sahirana arabola efa fitondra io satria raha nanontaniany tamio ny seny hoe ahoana moa ty vola ty satria ny Union européenne sy magnome so ny sasany sy magnome koa de hoe ny PNUD izy toy fe raha miasa amin'ny PNUD nga PNUD misy vola tsisy vola ny système de Nations Unies fa mitatana an'le vola avy amin'le mpamatsy vola hafa ka mety ho sahirana amio ihany izy fa na zany na sy zany ho ataony foana io fifidanana io zay fa hitana anazy de lefa moa zy raha anazy izy moa afaka mandidy momba an'izay zavatra zay. Nanamafy ny mpitondra teny ny vovonana firaisan-kina fa hoanana kandida amin'ireo distrika 20 manerana nosy ny vovonana firaisan-kina. Efa maraparana ny lisitra ofisialy izy ireo amin'izao fotoana izao. Tsy so ataonay aby io fenonay daholo io 120 io vopona am'zato io tsy maintsy ho fenonay io ezaka tsy maintsy samy mino io efa presque efa fianabany izy misy sasany fotsiny angambany hoe miova kely aza dimy koa fa misy koa hoe kandida koa ne mety hoe ity ngamba hovany kely ty fa to mandeha koa le resaka hoe raha fa izay sy maro zay fa io fenonay io 120 fenonay 120 district io na misy 2 kandida izy na kandida anankiray. Eo amin'izay vavaon'ny fifidianana izay hatrany mavitrika manamarina ny anarany ao anaty lisy mpifidianana ny mponina ao amin'ny fokotany angarangarana ho ny ase fokotany eny an-toerana. Ity fokotany ity izay anisany be mpifidy indrindra ary be voasoratra anarana indrindra ao amin'ny boriboritany fahefatra. Ny fanentanana eny fotony ataon'ny tompona andraikitra ao amin'ny fokotany no anisany natonga izao fahazotoana izao raha ny fanazavana trany. Onja lalaina ranay vomanana sy Mateo Prince. Manodidina androapolo isan'andro ireo olona tonga manamarina ny anarany ao anaty lisy fifidianana ho an'ny fokotany angarangarana ao am-boriboritany fahefatra. Mpifidy 7,000 mahery eo ny voasoratra anarana ao amin'ity fokotany ity izay mitsinjara amina birao fandatsaham-bato 20 hatramin'ny 20 martsa ho avy izao no mijanona eo amin'ny fokotany lisy fifidianana ho an'ny fokotany angarangarana ka hiverina any amin'ny seny izany ao aorianan'io daty io. Zay zany vao miverina ty mihitsy ny fifidianana dia misy fanentanana. Misy mitsary ny ny afisage apetraka isaky ny faritra isaky ny ankelan-trano hoe tohavina roa manara-maso ny lisy mpifidianana roa amin'ny fokotany tonga tokoa ny olona ndray ary ahako ny tenako andro alady mihitsy ary mivoa mba hahafahan'ny olona misitraka nylay fijerena ny lisy fifidianana. Hatreto aloha mbola tsisy anara-diso eto aminay fa tena hita daholo tena marina exacta zany ny anarana ny carbonura tsy misy diso mihitsy zany eto aminay hatramin'izao. Olona le nanamarina tamin'ilay fanontsoantany reny zany mbola afaka mivery izy mijery ny anarany ihany koa mba marinany ao mara ndraiky ho ny anaranay. Mitohatra ny fanentanana ataony avy anivon'ny fokotany amin'ireo olom-pirenena mba hanamarina ny anarany ao anatin'ny lisy fifidianana. Sady adidy no andraikitry ny olom-pirenena no mifidy fomba iray ihany koa hitondrana fanovana ny fandehanana mandatsabato.
Fa fantatra izao fa tsy mitovy ny 20 andro ho an'ny fipetrahan'ny lisam-pifidianana eny anivon'ny Fokotany. Nandritra ny fitsidiana ifotony atetsy amin'ny Fokotany volany iray boriboritany faefatra, anonana mafisany Irina Randriamasinoro fa tokony ho mailo ny rehetra manoloana ny mety fialan'ny lisam-pifidianana tampoka eny anivon'ny Fokotany, ka ilaina ny fanamarinana ny anarana anaty listra diny izao. Zeromainy Menjanahary sy ny Tanjona. Ponina manodidina ny 1.750 sy ray izay mizara amina sektera miisa 5 no voarakitra fa mipetraka eto amin'ny Fokotany ivolany iray ao anatin'ny boriboritany faefatra. Ny 5,704 amin'izany no olom-pirenena feno taona voasoratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana atreto. Tsy niona sy ny fampiresaka tamin'ireo ponina ihany Irina Randriamasinoro fa tonga tao amin'ny Fokotany nijery ny fizotry ny lisam-pifidianana. Nisy tamin'ireo ponina rahateo ijery sy anamarana ny anarany ao anatin'ny lisam-pifidianana. Vain zany miverinandray any amin'ny seny eo ihany moa zany favitrihan'ny olona mijery ny lisam-pifidianana de mbola tsisy latsaka aloha ny anay atreto e. Mety ho tombo firy teo zany zay raha miohatra an'le lista nampiasaina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena sy le lista zao. Ny teo aloha zany zao mbola va 68 ny tonga nanoratra anarana de hatreto aloha zany mbola tsisy hoe latsaka le ao anaty fifidianana. Aloha zay mba hijery ary iza zany afaka mandray mba ao ny ae ao satria zay zany zao de fa samy hafa mantsy. De zay mihitsy ny tenin'ny seny président seny eny hoe ny 20 andro tsy mitovy parakaraky na tivavanisty taty zany tonga aloha satria premier taty de va tonga tamin'le Fokotany omaly tamin'ny 5 vo tonga tonga aloha zay sady manentana ny olona le zay tena ifanampy aminay atondianay mananjo amantatra ny tena zava-misy marina eny amin'ny ivon'ny Fokotany momba ny lisam-pifidianana ny olom-pirenena tsy andraikitra fotsiny fa adidiny antoko politika koa ny manentana ny olom-pirenena amin'ny fiomanana ho fiatrena ny fifidianana ho ihany ny fanazavany. Zavantranga tao mahajanga ny fahitana fanabotsinana ny lisam-pifidianana hatrany amin'ny 700 mahery. Tsy fantatra mazava ny Fokotany avian'ireo olona ireo raha ny vaovao azo. Tonga eto amin'ny Fokotany volany iray de efa ity moa asa efa taona isan'andro zany teto Fokotany zay satria ny fanaraha-maso ny fifidianana manomboka any amin'ny fandrafetana ny lista mihitsy. De ny teniny seny hoe manana 20 andro anaraha-maso ny lisam-pifidianana anamarinana ny anarana raha ao na tsy ao. De tsy mitovy zay 20 andro zay satria ny androany nanomboka 1er mars de efa tato ny lista zany hoe tapitra amin'ny 20 zany ny ato. Fokotany le anay maly tamin'ny 5 vo tonga tany ny lista de tapitra amin'ny 25 de zay no antony dinanay ety manara-maso efa tonga ve le lista sa tsy tonga efa tena miasa ve ny eo anivon'ny Fokotany sa mbola tsy miasa. Inona ny atao raha ohatra ka misy olona nisoratra anarana nefa tsy tafiditra. Ny zavatra nisy zany zao omaly de nisy olona efa nisoratra anarana tao anatin'io ralina io de miverina vany le lista mbola tsy ao le anaran'le olona. Nisy ihany koa efa diso na itsy de mbola miverina vany mbola diso ihany. De eto zay manao antsoavy mihitsy amin'ny seny zany satria tompona andraikitra feno amin'io ny seny zany. Ny ety amin'ny Fokotany tena miezaka ny miara-miasa mameny information rehetra ary hitanay mihitsy hoe miasa kitspor zareo manao an'le asa fa le izy misy zavatra tsy miankina amin'ny Fokotany fa miverina vany amin'ny seny le izy de lasa mikorotana ka eto zay de mbola manao antsoavy ihany eo anivon'ny seny zany mba tena hijery akaiky an'le lisam-pifidianana satria miankina amin'ny olo ny fifidianana mba tsy isin'ny fikorotanana eto amin'ny firenena satria anao fifidianana tsika zao. Zay efa ny teny hoe hoarahanay maso akaiky io satria tsy mitovy amin'ny fifidianana filoham-pirenena le izy manana candidat zay isaky ny district manao an'izao daholo zay candidat eny amin'ny firaisakina manomboka amin'ny liste zay zao ary anara-maso akaiky hatramin'ny farany amin'le fifidianana. De aleo tsika mba hiara-iasa ifampiaino de aleo mba samy anao ny asany araky ny tokony ho izy zany rehefa misy ny tsy mety sy ahitsy de aleo mba tena ahitsy araky ny tokony ho izy le izy mba tsy hifanomezana tsiny. Zay zany zao zavatra nisy tany Mahajanga teo izy teo de zay tsy nijanona fotsiny hoe nanao alerte ohatra zay fa zay tena midiny ity fotony mihitsy mijery zany zao zay ato amin'ny 4e arrondissement de mijery zay eto amin'ity Fokotany ity de manontany sy manadiady hoe avaizy reto anarany reto raha ohatra sanatria mitranga sy misy zay de angatahanay fanazavana mihitsy satria zoanay amin'ny matoko politika anay ny manara-maso an'izany fifidianana no atao safidin'ny vahoaka no ivoaka eo
dia mba fandraisan'ny vahoaka rehetra anjara amin'ny fifidianana ny tanjony hoe zay mponina rehetra tokony voasoratra anarana dia ao ary mba tsisy olona fantôme afaka hifidy eto amin'ity fokontany ity. Dia izay zany tsy mijanona fotsiny manao fanambarana fa tena midiny fotony mihitsy zay manao ny asa amin'izay fanamariana zay mba hialana ny savorivory rehefa avy eo. Miantso ny olom-pirenena rehetra ny tenany mba samy andray andraikitra ka hifantoka amin'ny fiatrehana fifidianana. Misy fiantraikany goavana amin'ny fiainam-pirenena ny fandraisana andraikitra momba izany. Isan'izany ny fanamarinana ny anarana ao anatin'ny lisitra ary ny fanaraha-maso ny voka-pifidianana isaky ny birao fandatsaham-bato. Fanamboarana tetezana, fananganana birao ny zandary, fanampina ny lafo ny fampianarana, santionany sy tamin'ny saika ampiasana ny volany siady tao amin'ny distrika Anambohidratrimo tamin'ity fepito-pitondrana ity hatramin'izao anefa tsy nisitraka io fanampina io ny solomam-bahoaka voafidy teny an-toerana hatramin'ny taona 2024. Miantso ny tompona andraikitra noho izany sy ny solomam-bahoaka eny an-toerana mba hijerena akaiky ity olana goavana ity nandritra ny fandaharana miana manonja. Yavitra solondehibe sy Manoa Randria Malala. Isan'ireo nanana olana tamin'ny fisitrahana ny siady ny distrika Anambohidratrimo. Niaina sy niezaka tamin'izany anefa ny solombavam-bahoaka mba hanampiana ireo tantsaha. Iny distrika iny izay betsaka tantsaha ka mila tosika sy fiahina amin'ny alalan'io tosika io. Tsy nanakana ny fampandrosoana samihafa ho famalina ny filan'ny vahoaka sy ireo marary azy ireo anefa ny tsy fahampian'izay siady izay nateo aza ny ady sisika maro samihafa. Efa ny taona 2024 no tsy nisitraka intsony ny fanampian'io distrika io. Nijoro ary nilaza izay olana izay ny solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ity distrika ity nandritra ny fandaharana miara-manonja. Tsy manako lazaina firy aho an'ity mandaty izay ngamba nilazako azy satria na dia narahana tsaka sandavany ary reo dingana manara-dalàna fanatanterahana fampiasana ny siady ireo dia ny taona 2024 no nisy siady tanteraka farany eo amin'ny distrika Anambohidratrimo. Taona 2024 inona lista amin'izay? Ny fanarahana zany nanomboka taona 2024 sy ny taona 2024 fanarahan'ireo tompona andraikitra isaky ny commune ireo dia fitaovana ny ilainy zareo. Ny fitaovana zany misy karazany be dia be, nisy matériaux de construction, nisy fitaovana fivezivezena moto. Zay ny fangatahany zareo, zay ny tapaka tamin'ny fivoriana. Nisy matériel informatique. Miaraka amin'ireo matériel informatique ireo tany amin'ny commune sasany zay tsy misy jiro. Dia misy ny matériel panneau solaire sy ny pitsopitso miaraka amin'ny fahafantarantsika azy. Reny zany no nivoaka farany tamin'ny taona 2024. Fa hoy ateo hoe na dia nitoy aza, na dia najaina tsakany sy andavany aza, idingana rehetrarehetra. Taona 2024 atramitsika amin'ny resaka izao dia azo lazaina hoe mbola tsy nisy. Nefa misy foana le fionana eny fotony. Teraka. Efa mandeha any amin'ny ministera fitantanam-bola any dingana rehetrarehetra. Fa nazerana mba sarotrinay io ho vita alohan'ny ialanay ny tadidiko fotsiny zao satria tena efa 2024, 2024, 2024 zany nge misy raiky amin'ny 2024. Raiky amin'ny 2024. Efa efatra taona misesy zany sa 3 taona misesy. Fa teo zany nanomboka teo ny fanarahana ny hoe hanaovana ividianana matériaux isan-karazany. Dia nisy vanim-potoana hoe hanaovana ilay tetezana mampitohy ny commune Nosiala sy ny tanàna Andranvelona eo Amboda. Ho antsika mahalala an'ilay toerana. Mampitohy ny tanàna ny Voanjo, Ambohibary zany sy ny tanàna amin'ny commune Nosiala sy ny tanàna Andranvelona eo Amboda any amin'ny commune Mahitsy. Misy tetezana efa mitongilana be zay ihany. Efa ny dossier an'izany. Fa tsy mivoaka mandrakity ny androany. Ao anatin'izany ny hoe hanaovana birao ny zandary any amin'ny commune Ambato zay eo amin'ny tanàna Natanety Bezazamanga no niomanana anatanterahana azy tamin'ny voalohany. Dia avy eo ny fokon'olona nanao hoe aleo izy any amin'ny renivohitra ny commune ihany. Antoka lehibe ilain'ny commune ao anatin'ny distrika nefa nisy ady amin'ny tosika sy ny fampandrosoana eny fotony ka mila jerena araka ny fanazavana hatrany.
Izay ny vaovao politika fa ivadika eo amin'ny pejy ny toe-karena isika fanahinina potehana ny toe-karentsika mba hiakinantsika foana amin'ny fanampiana avy any ivelany. Hoy ny mpahay toe-karena ny profesora Ralson Rosé nambara amin'ny famanampahaizana ny malagasy saingy atao ambanin-javatra ny fanomezana sehatra azy ireo. Mbola ho lavitra ny ezaka ataontsika vao hisy ny fiarenan-doha ara-toe-karena. Hoy ny fanazavany. Jirama, Air Madagascar, Sekren, samy orinasa-panjakana nanana na izy azy tany aloha. Ankehitriny, malaza tsy hinana na tovilian-tsaona. Na mandeza mitsopozipozy, raha tsy zany bankiropitra sy bokatrosa. Tsy ny malagasy no tsy mahay, fa misy bloky apetraka eto amintsika. Amotika ireo anymba fototra iorena ny toe-karena sy ny orinasa nanana na izy azy teto, hoy ny profesora Roger Larson. Raha jerena ny zava-misy hoy ity mpahay toe-karena ity, dia ireo orinasa lehibe no tapitra potika ireo. Atao misy zanapotika ny soatoavana malagasy, ny fotodrafitrasa malagasy, ny orinasa malagasy. Atao daholo zany zapotika an'io mba ekinantsika aloha foana amin'ireo tany mpanjanaka antsika ireo. Ny zavatra ataony amin'izany dia mametraka olona izy amin'ny tany anankiray, olony izay ampanaovina an'izay iraka izay. Ka tsy mahagaga raha ohatra ka potika ny orinasa antsika satria ilay olona apetraka amin'ireny dia olona tsy tena hoe matianina na olona afaka tsara mihitsy ampandroso an'ilay orinasa fa olona apetraka mihitsy anapotika an'ilay orinasa. Olon-zareo any zany izy io, izay ny iraka ampanaovina azy. Etsak'ilan'izay moa misy any mba tsara toe-tsaina sy mba te hanao zavatra ilay malagasy apetraka eo. Saingy rehefa mahita izy fa misy manao any ambonimbony any dia ohatrany hoe izy aty manao ny aintso zavatra nefa ny ambonimbony any atao hoe mangalatra sy mangoro-karena sy manao ny tsy tokony atao, dia voa mifakapanako izy dia manao. Lasa mifame ohatra ratsy zany le izy dia lasa mba manao le azo atao hoe le ambanimbany aty amin'ny fanatetarana le andraikitra. Ary ny manaraka farany moa dia atao mihitsy zany raha tsy tentsika fa tsy ny Air Madagascar zao dia fantaritsika tsara iza ny olona nalefana napotika an'io tao, vehivavy nalefana napotika an'io tao. Dia rehefa potika io dia nalefa indray Madagascar Airlines dia iza koa mbola napotika an'io tao vao nametram-pialana izy dia nametrahana vazaha. Dia hitantsika fa tsy hoe magasy ihany tsy mavoa fa io koa vazaha kenda koa tsy mavoa izy io. Tena kenda nefa ve izy sa natao manao iraka koa napotehana Madagascar Airlines mba hanjakany ny fitaterana vahiny izay fantaritsika iza tena mahazaka atao amintsika eto. Manam-pahaizana ny malagasy, saingy tsy manana anjara toerany eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana ho an'ny firenena izy ireo. Sary nikina manamana no manjaka amin'ny fametrahana olona eo amin'ny fitondrana, fa tsy ny fahaizana sy ny diplôma ary ny traikefa. Misy tokoa ny manam-pahaizana amintsika fa tsy ny mena asiny izy ireny. Tsy mena asiny izy ireny, raha tsy tena fa tsy hoe professeur Rawel Andrambololona zao. Reny zao tokony toanana mihitsy reny satria zany atoma zany ane zava-dehibe zany resaka momba ny anatomika zany. Nefa dia jereo fa tsy misy mihitsy mijery le mpitondra ny fandesy teo. Ilika fotsiny any izy dia tsy mody tsy hita fotsiny. Tsika nandrakotra tsy mamanga professeur reny, jereo zava-bitany. Dia ny manam-pahaizana ohatra antsika koa zao le manam-pahaizana amin'ny matematika le anisan'ny voalohany eran-tany mihitsy napiaiky ny zao teo le BNCCS. Io indray izy io fa jereo fa tedavy no gadraina indray izy, zany ny anaovana zany hoe izay misongadina amin'ny malagasy dia potehana. Ary ny loza dia hoe hanafatra mpampianatra vahiny. Hitantsika amin'izany zany fa hiverina amin'ny fanjarana ny fomba makolaka isika. Ka tsy hoe ny malagasy tsy manam-pahaizana fa potehana ny fampianarana eto amintsika. Fa raha tsy mihetsika isika potika Madagasikara, tena tsorina aminareo mihitsy fa potika Madagasikara, tsisy zavatra mety tsony eto. Efa tsy rary nintsony ny zava-misy ara-toe-karena ankehitriny, ho iatrany ity mpahay toe-karena ity. Ho sarotra ny fanarenany, ary mbola lavitrezaka ny fiarenana satria mbola tsy tonga ny olona tena afaka anarina toe-karenantsika, ho iatrany ny fanazavany.
fa efatra amin'ny roapolo ora tsy misy jiro any tao Tomasina ho ny solomaam-bahoaka ary Laurent Ratsiraka mijaly ny mponina lasa Yeso teny sisa ilay hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso noho ny tsy fisian'ny vola no antony raha ny fanazavany ity solomaam-bahoaka avy any Tomasina ity hatrany fanampanazavana. Yeso sisa ilay hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso hoy ny solomaam-bahoaka ary Laurent Ratsiraka raha ny zava-misy ao Tomasina jerena. Efatra amin'ny roapolo ora izay tapaka tanteraka ny herinaratra ao Tomasina. Voalaza fa tsy misy vola ny jirama ka miteraka izao fatapahana izao raha ny fanazavany solomaam-bahoaka Laurent Ratsiraka. Roapolo ora zao tsisy jiro ao Tomasina, tsisy jiro dikan'izany ny orinasa tsy afaka miasa, ny olona manana asa madinika tsisy afaka miasa daholo, ny restaurant mijaly satria betsaka ny tsy manana gropy dia simba ny sakafo, ny olona mpitsabo tsy afaka miasa amin'ny tokony izy tena mijaly tanteraka. Ny vahoaka ny Tomasina amin'ny tsy fisian'ny jiro ary mintsy matogy ako fa maro ihany koa ny toerana tsisy jiro herinaratra amintsika miteny izao. Ny antony dia tsotra satria tsy manam-bola ny fanjakana hividianana solika ho an'ny jiro. Efa 5 taona zao ty fitondrany ity amin'ny toerana mbola tsy nahava olana mihitsy le olana goavana te misy amintsika sy ny olana madinika resaka jiro, resaka lalana sy sisa fa zay resaka jiro zay aloha dia mampimenimenina ary mampiteny mona ny teny filamatry ny filoham-pirenena moa farany teo dia hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso. Dika Madagasikara tsy maintsy mandroso zany dia mifono zavatra maro anatin'izany dia mifono hoe lainga tsara lahatra satria 8 mars zareo teo a Tomasina teo fety be takininina iny efa ny androany mijaly ny olona anatin'ny maizina tsy fanajana vahoaka ny Tomasina zany amiko ka tsy maintsy miteny ny tena satria ny teny filamatra dia Madagasikara tsy maintsy mandroso dia mifono ihany koa hoe jadona zany hoe tsy maintsy mandroso na dia hita fa tsisy ny jiro miakatra ny vidiny zavatra rehetra lalana tsisy mandeha milony dia tsy maintsy mandroso dia iza ny afaka anaiko hoe mandroso zavatra ohatran'izany. Tsy ahivina fa isan'ireo lokaloka ny mpitondra amin'izao tamin'ny fampielezan-kevitra tamin'ny 2024 ny fampanantenana fa amokatra herinaratra 400 megawatt fanampiny isika. Hatreto aloha 14 Martsa 2024 isika androany fa tapahan-jiro lavareny no iainan'ny malagasy manerana a Madagasikara. Fantatsa avokoa ny 20% ny malagasy raha ny antotanisany voaka farany teto amintsika. Hatramin'izao anefa mbola lavitrezaka ny fahavitantena ara-tsakafo ho antsika malagasy. Ny voaka ny tatitra ny sampandrarany firenena mikambana misana ny ara-tsakafo na ny FAO. Fa isan'ireo firenena 13 aty Afrika mila tohana ara-tsakafo avy any ivelany Madagasikara. Tsy faiza mitantana ny zava-misy ny mpandinika raharam-pirenena nitondra ny fanehoan-keviny. Madagasikara tsy maintsy mandroso hoy ny mpitondra. Hatreto anefa fiamorana atrano no tazana ary miariary eo anatrehan'izao tontolo izao sy ny aty amin'ny ranomasombe Indiana izany. Anisan'ireo firenena afrikanina 13 mila tohana ara-tsakafo avy any ivelany Madagasikara ankehitriny. Raha ny tatitra navoaka ny sampandrarany firenena mikambana misana ny ara-tsakafo na ny FAO. Raha ny voalaza dia ny lafiny ara-toetrandro fa indrindra ny fitarazon'ny fanarenana ara-toekarena no mahatonga izany. Tsy mahagaga izany satria any amin'ny tsy laharam-pahamehana no mamaika fotoanam-panjakana ankehitriny. Tsy mbola nisy mpitondra namporisika vahoaka amboly Artemisia izay tsy foto-sakafo ny malagasy teto raha tsy ny fitondrana ankehitriny hoy ny fanehoan-kevitry Alphonse Rakotondrainy be. Voalohany indrindra aloha menatrahako amin'ny maha-malagasy satria ny 20% ny vahoaka dia mpamboly tantsaha avokoa. Zany hoe tsy tokony hijaly ara-tsakafo tsika zany fa mahatonga ny malagasy hijaly ara-tsakafo dia noho ny fitiavan-tenany ireo olona ambony ao anatin'ny fitondram-panjakana sy ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana. Foana tsisy sakafo tsony eto Madagasikara, ny olona fa efa mividy ny vahoaka tsisy. Tena fa efa mividy ny vahoaka tena mampalahelo mihitsy. Le vahoaka tena tsy manana hoe tsara fa raisitsika ohatra fotsiny ny vidin'ny vary. Efa 3,000 ny vidin'ny vary zao, kapoaka efa 5,000 latsaka kely. Eritrereto amin'izany tsara
ny fahasairanany olona ny en dollara firy latsaky ny $1 ny vola azony gasy anankiray isan'andro. Zany ake zavatra tena mampalahelo mampalahelo le malagasy raha ohatr' zao ny evarany satria mahatonga n'izao zavatra rehetrarehetra de rehefa jiolahy ny eo anatin'ny fitondrana dia jiolahy daholo ny manodidina azy rehetra ka ohatr'izay le izy zao ny eo amin'ny tena ihany no mandroba ny tena. Nanamafy ity mpanao politika ity fa na misy aza ny ovidiana dia ny vola mihitsy no tsy misy. Malagasy 420 tapitrisa no miaina latsaky ny 4,000 ariary isan'andro. Mbola tsy faiza mitantana atrany no mahatonga izany hoy ny fanazavana. Fa malagasy tokony tsy hanana problema, tokony voalohany indrindra raha malagasy eritrereto tsara fa eto Madagasikara nge mamboly poireau, mamboly voatabia, mamboly tongolo, mamboly rehetra mihitsy reo tantsara eo. Inona no mahatonga an'le izy ho lafo vidy koa en plus? Ny lalana tena tsisy tokotany mihitsy ezaka tiako hatramin'ny route nationale lafo zao ny lasa potika tsisy entretien ntsony mihitsy satria novana FR le FER lasa tsisy entretien routier ntsony fa lasa tonga de routier fotsiny zao zay tiany anaovana azy de amoahana lalàna ohatran'izay foana le malagasy, amoahana lalàna ohatran'izay foana le firenena de korotana tsisy mandeha amin'ny laoniny eritrereto tsara nge zao indre zao de le izy ty le rangaly mpiandraikitra ny pétrole sy ny karazany ty le sy ny karaha miaraka amin'reto karahany reto zao ndre zao de mody amboamboarina indray ny lalamby satria potika ny lalam-pirenena de amboarina ny lalamby mba ahafahana mamerina manohy ilay fitaterana solika eritrereto amin'izany tsara fotsiny. Efa avy manambotika ny lalana le 18 roa na 20 roa reny de avadika any amin'ny lamasinina indray zany ny taterana ny pétrole aoriana kely ao. Tsy nio izay eritrereto tsara zay teniko zay va. Fa 420 amin'ny firenena 520 i Madagasikara ny taona 320 laza teo raha toka fa 720 ho an'ny taona 2020 ahina mbola emitra io laharan'io raha izao fomba fiasan'ny fanjakana izay variana amina fizarana koveta sisio etsero izao ho iatrany ny foaneo kevitra. Lafy mavao ny fahasalamana kosa indray mampanansarotra ny fitsabonan'ny olona ny fihinanana antibiotika be loatra indrindra fa rehefa tsy ampy ny fatrasaza mifanaraka amin'ny aretina. Maro nefa ny olona no tsy mahafantatra io ambana io ka mihinankinana ity karazam-panafody ity fotsiny rehefa tsy salama. Tsy amin'ny olombelona ihany no ahitana ny voka-dratsy ny fihinanana antibiotika be loatra fa na ny biby sy ny zava-maniry ihany koa aza. Fanadihadiana nataony Onjalalaina Ranaivomanana sy Mathieu Prince. Fanafody be mpampiasa noho ny fahamorany fomba fahazoana azy ny antimicrobien toy ny antibiotika sy ny antivirus ary ny odikankana. Na ny mpiompy na ny mpamboly hatramin'ny olombelona aza dia samy mampiasa ireny karazam-panafody ireny amin'ny andavanandro. Miteraka voka-dratsy amin'ny fahasalamana nefa ny fampiasana be loatra sy tsy araka ny tokony ho izy ireny karazam-panafody ireny. Mampanansarotra ny fitsaboana ihany koa rehefa diso be loatra ny tahany antibiotika ao anatin'ny vatan'ny olombelona na ny biby sy ny zava-maniry. Ankoatry ny olona dia ampiasana ity karazam-panafody ity ihany koa ny biby rehefa tsy salama. Miantraika mivantana amin'ny fahasalaman'ny olombelona nefa ny fihinana amin'ny biby be loatra ny antibiotika rehefa mihinana ny vokatra azo avy amin'ireny biby ireny ny olona. Maro ny ambana kanefa vitsy ny mpiompy mahafantatra izany. Manoloana izany dia mikarakara fampiofanana ireo misehatra amin'ny fiompiana sy ny fambolena ary ny fahasalamam-bahoaka ny avy amin'ny FAO, ny OMS mahakasika ny tohitry ny microbe amin'ny fanafody na ny résistance antimicrobien. Ny aretina dia misy eto amin'ny Madagasikara, misy eto amintsika be dia be, na ny aretin'ny biby, na ny aretin'ny zava-maniry, na ny aretina ny amin'ny olombelona, fa ny tena olana zany akoatra n'ilay aretina izay mahazo ny biby dia ny fampiasantsika n'ilay fanafody ohatra ny antibiotika izay mahatonga aretina mahatonga fahasarotan'ny fitsaboana zany eo amin'ny biby fiompitsika zany dia reny fahasarotana reny zany lasa miatraika ny amin'ilay sakafo hoanitsika avy eo dia avy eo zany iny zany lasa mifindra amintsika olombelona ihany zany de transmission zany ifindrano ny aretina azo avy amin'ny ataontsika hoe résistance na toetry ny microbe amin'ny fanafody io zany.
Ny tsy fampy ny fatrany fanafody tokony hohanina no mahatonga ny tohitry ny mikroba amin'ny fanafody raha ny fanazavany manam-pahaizana manokana. Rehefa tsy ampy ita io dia tsy maintsy miakatra avoavo kokoa ny fanafody tokony hohanina, ka rehefa tena tsy mahatohatra mikroba intsony ilay fanafody dia lasa sarotra ny fitsaboana azy. Lafim-baovao ny fampianarana kosa indray amin'ny herinandro avy izao no hifarana ny fanatirana ny antota-taratasy ho an'ireo mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana CPE. Samy nanana ny fomba fiasany hanamorana ny fanangonana ireo antota-taratasy rehetra ny sekoly tsirairay avy ary samy hanametraka ny fiam-potoana fanatirana izany. Ny fikarakarana ny kopy fohy sy ny fanamarinam-ponenana no anisan'ny nampanasarotra ho an'ireo ray aman-dreny mananjanaka anao izay fanadinam-panjakana CPE izay. Onjalalaina Ranaivo Manana sy Mateo Prinsiatra. Ifaranandro amby 20 Martsa ho avy izao ny fanaterana ny antota-taratasin'ireo mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana voalohany dia ny CPE. Samy nametraka ny paikady sy ny fomba fiasa hanamorana ny fanomanana ireo antota-taratasy ny sekoly tsirairay. Ho an'ity sekoly tsy miankina iray ity dia efa tamin'ny 13 Febroary ny fe-potoana farany namenoa ny ray aman-dreny ny antota-taratasin'ny zanany. Efa voahatra any amin'ny foibe mpanadinana avokoa izany amin'izao herinandro mialohan'ny fe-potoana farany izao. Isan'ny nanahirana ny ray aman-dreny ny fikarakarana ny kopy fohy. Tsy maintsy misy zavatra manahirana kely ihany moa izany rehefa manao an'ireny ohatra fotsiny izao hoe miandro fe-potoana farany ny ray aman-dreny satria efa nisy fotoana izany nomena hoe farafanaterana ny dossier dia miandro an'ilay fe-potoana farany ny ray aman-dreny kanefa ry zareo mpanao an'ilay bulletin de naissance ny any amin'ny ny fokotany angalana an'ilay certificat de résidence olombelona ihany moa manao ilay izy dia be dia be ny diso anefa ilay izy tsy azo ilay ferina izany ilay fahadisoana ao anatin'ireny zavatra ireny dia voatery tsy maintsy mamerina taranja mampanansarotra ny ankizy aloha eo amin'ny lafin'ilay problème sy ilay calcul iny izany somary mbola manano sarotra ny ankizy fa izany hoe izay moa izany ilay hanaovana le examen blanc foana zany Efa mamaraparana ny fandaharam-pianarana ny sekoly ho an'ny taona fahadimy izay hiatrika ny fanadinam-panjakana CPE. Hiditra avy hatrany amin'ny fanaovana fanadinana andrana isan-kerinandro ny mpianatra, fantany vao manomboka ny 3 volana fahatelo ho anty sekoly tsy miankina iray ity. 7 hatramin'ny 8 taona eo ny salantaona ny mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana CPE ho an'ity sekoly tsy miankina eo Anosibe ity. Lafim-baovao ny fanatanjahantena kosa indray noromban'ny Lorara Soanaivo ny medaly volamena androany nandritra ny lalao afrikanina natao tany Accra, lavony nandritra ny famaranana ilay Camerounaise ho an'ny sokajy latsaky ny 70 kilao. Ratsy kosa ny vokatra teo amin'ny sokajy lehilahy satria raraka avokoa ny mpiatroka judoka malagasy. Mitohy anefa ny lalao amin'izao mahoavy izao eo amin'ny ady en équipe. Raha jerena ny vokadalao hatreto dia amin'ny laharana fa 7 no misy antsika malagasy amin'ny laharana nahazo medaly. Lafim-baovao ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray efa afaka ataon'ny vehivavy ankehitriny ny mampita ny toerana misy azy raha toa ka tojo herisetra eny an-dalambe any Frantsany. Nisy noho izany ny famolavolana application mba ahafahana manampy sy hanamora ny asan'ny mpitandro ny filaminana hiarovana ireo vehivavy rehefa eny an-dalambe. Fanadidina eo amin'ny sariny Euronews. Ady raisan'ny vehivavy rehetra maneran-tany ny ady atao amin'ny herisetra. Manana paikady manokana amin'izany Frantsa izay mifantoka bebe kokoa amin'ny ady amin'ny herisetra eny an-dalana miaritra amin'ireo vehivavy. Nikaroka sy nitady-hevitra ny vehivavy Frantsa iray mba entina indrindra hiarovana ireo vehivavy amin'izay herisetra eny an-dalana izay. Io application io dia ahafahana mamantatra aingana ny toerana sy ny manodidina ireo hiaran'izany ary anafainganana indrindra ny asan'ny mpitandro ny filaminana. Tsy hanavahana fa ireo hetsika rehetra sokajiana ho herisetra dia afaka handraisana fitarainana avokoa ao Frantsa amin'izao fotoana izao. Matetika dia isehony izany eny amin'ireo toerana be olona sy tsena araka ny fanazavana hatrany. Afaka misitraka ity application ity avokoa noho izany ireo vehivavy rehetra ao Frantsa ary manana vinavinana naparitaka izany maneran-tany mba hampitombontsoan'ny vehivavy rehetra ila Frantsa.
Tapitrary ny fampalalam-baovao tompoko lasy sy tompoko vavy ankasitrahana firenao niaraka taminay hatramin'ny farany toy ny mazatra dia ny fandarana ahona marina sy ny fandarana Global News no arahinao avy hatrany aorian'izao fampalalam-baovao izao aorian'izay kosa ny oronan-tsariny amin'izeo mitondra ny lohateny hoe Max Style ny tenako mamy fotoananao amin'ny rampitso indray velo mary tompoko.